Iova pejim-baovao avy sika eo amin'ny sehatry ny jony sy ny arena anaty rano dia mitoy ny fampiofanareo mpiasa avy eo amin'ny sekretera-panjakana izay miadidiny ranomasina teo aloha izay natambatra amin'ny ministeran'ny jony sy ny arena anaty rano ankehitriny. Taorian'ny fampiofanana teorika nomenareo mpiasa manodidina ny 200 dia nidiny fotony teny Ambatolampy tsy mahafotsy ireo mpiasa ireo ny zoma fa 14 ny volana septambra teo. Vidinana ifotony na ahafahana nijery sy nianatra ny fomba fiompiana trondro. Nandray fiofanana fototra momba ny arena anaty rano, ny jono ary ny fiambenana ny jono reto mpiasa reto nandritra ny fiofanana nataon'izy ireo izay. Tanjon'ny ministeran'ny jono sy ny arena anaty rano ny fiarovana sy ny fanatsarana tranon'ireo arena anaty rano mba ho fanotry ny fampandrosoana. Ny talen'ny fitantarana mpiasa eo anivon'ity ministera ity. Ny antony lehibe indrindra ny nanaovana an'ilay visite sur terrain androany dia mba ahafahany ireo ankizy ireo malala bebe kokoa mikasika ny fiompiana trondro. Misy ny fiompiana trondro izay anaty dobo, misy ny anaty ny atao hoe élevage en cage izay nijerena teo. Ny anton'izay moa satria nisy an'ilay formation théorique izay nataon'izy ireo nandritra ny roa herinandro dia tapitra ilay roa herinandro nanaovana an'ilay formation théorique dia noentina indray zareo sur terrain mba mijery tena ifotony ny zava-miseho hoe ahoana ny fiompiana trondro izany satria hiparitaka ireo ankizy ireo rehefa vita ny formation hanerana ny ameno ny isan'ny mpiasa izay any amin'ny direction régionale rehetrarehetra amin'ny pêche.